Ny faritra Atsinanana no hanohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao ankonana maro amin'ny distrikan'ny Vatomandry izay nisitraka ny tetikasa asa Avotra Mirindra avy amin'ny fitondram-panjakana no efa tafarina amin'izao fotoana izao ary efa manohy ny seha-piariany ankehitriny araka ny fidinany fotony izay nataon'ny tale iraisam-patry ny fida Aotaomiasina Olivier Andriambololo-Miatsa eo amin'ny sariny Ajara Zafinimpiatsa. Tokantrano efatra arivo sy efatra alina amin'ny distrika fito amin'ny faritra fito no misitraka ilay tetikasa asa Avotra Mirindra. Raha ho an'ny eto amin'ny distrikan'ny Vatomandry dia 29 ny mpahazo tombotsoa amin'ny komina 12. Fanatsarana eo amin'ny seha-pamokarana amin'ny alalan'ny fanofanana, fanatsarana fari-piainana, fiovan'ny fihetsika miabo, mitondra any amin'ny fiovan'ny tontolo. Ora 5 isan'andro no miasa ireto mpisitraka mandritra ny 20 andro ao anatin'ny taona iray. Teboka telo lehibe no tsoakevitra mety azontsika raisina amin'izany dia ny voalohany fanomezana vola an'ireo mpisitraka mandray 570 isan'andro miasa adiny 5. Faharoa dia ny fanovanan'ny tontolo izay ilay hoe changement na paysage zany fahatelo fampivoarana ny maha-olona. Iray amin'ireo komina 12 voalaza etsy ambony ny eto amin'ny komina Lakaista izay mahatsapa ny fivoarana eo amin'ny isa-tokantrano. Ny vahoaka moa zany dia nahavitra ekefa aby daholo amin'ny resaka fanitarana ny fambolena mialatra amin'ilay fomba andrazana malagasy. Faharoa ma dia miakatra ny fari-piainan'ny vahoaka zany satria zareo zany rehefa mandeha ny asa ataon'ny Avotra Mirindra dia misy karazana tampikarama zany azo zareo dia noho izany dia miova hatrany zany ny fivoaran'ny mponina dia mihamandroso zany ny fari-piainany tsirairay isa-tokantrano. Roa taona ny faharetan'ny tetikasa amin'ny ity andihan'ny faharoa ity izay avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy amin'ny alalan'ny ministera mponina ho fampivoarana ny fari-piainany ireo marefo ka ny Fonds d'intervention pour le développement no manatanteraka ny asa raha ny banky iraisam-pirenena kosa no mamatsy ara-bola.